Klasy tovovavy ny fiaina zanak'olombelona dia tahaka ny sambo kely mitety onja, indraindray mitopatopo, indraindray mamonjamonja. Misy ny tafita, misy ny rendrika. Manatrika an'izao trano vorona misy ny loko mangatsika ny dada zao dia mahatsiaro sika fa lavo ny andrarezina. Iroso tanteraka amin'ny fandaharam-potoana isika dia ny fanolorana ny maro-boninahim-pirenena. Tiana nefa ny mampatsiahy fa i dada fony fahavelona dia tahaka ny mpikambana rehetra ao amin'ny tarikamana eo dia efa manana ny maro-boninahim-pirenena commandeur de l'ordre national fa ny fandrotana azy ho fanomezam-boninahitra kosa no atao amin'ity an'ity. Izy ihany koa dia efa manana ny maro-boninahitra ambony indrindra eo amin'ny sehatry ny kolotsaina dia ny commandeur de l'ordre des arts, des lettres et de la culture. Iroso avy hatrany ary sika ny amin'ny fanolorana ny maro-boninahim-pirenena. Afaka mipetraka mitsika atao klasy tovovavy. Andrimatoa Prime Ministre, ianareo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, ianareo manakaza sy jiro sy miaramila, tompolahy sy tovovavy, varotra ny lela, mangovotra ny vavy, ramozoro manololo, koa manolotra ny azafady, ho fangatahan-dalana alohan'ny itenena sady fanazana ny haza sy ny voninahitra nananareo tsirairay avy. Miala siny ihany koa ny tenako satria tsy mba sahoako no itenenana no fahoriana, ary amin'ny fahoriana toy izao dia tsy misy teny fatenana na isafidianana, ary ny teny koa moa tsy fanombana sady tsy famosehana fa noho ny adidy aman-draikitra dia izany voateny hitondra ny teny eto anio. Voalohany teny tompo-plasy tovovavy dia isaorasika Andriamanitra nampinana ny dada tao anatin'izay 15 taona izay nanolorany ny soa sy ny tsara teo amin'ny anatra ny hafatra teo amin'ny fiarahamonina ho antsika mianakavy. Manaraka izany dia isaorana ihany koa mitondra fanjakana nanome lalana nanaovan'ny zareo izay seho asehatra izay tankahalalana ka namitany ny hafatra ho antsika tsirairay avy. Misaotra antsika mianakavy tonga manondrona izao vata mangatsika izao ho mamy ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana sy ny tarika mahaleo. Iroso amin'ny fanolorana maro-boninahitra isika izay efa fantatsika fa nanao tsara i dada sy ny taza-posiny ny mpitondra fanjakana fa nametraka azy amin'ny toerana ka nanolotra azy ho eo amin'ny laram-boninahitra
grand officier de l'ordre national malagasy koa manay ampanazanantsika rehetrarehetra hiara-tsagnana mandritra ny fanolorana ny marina-pirenena ary miangavy fananjananao andriamatoa prime ministre hanolotra ny marina-pirenena. Saudara Andriamatoa Prime Ministre nanolotra ny marina-pirenena malagasy grand officier de l'ordre national malagasy. Afaka mipetraka antsika ato kilasy tovovavy. Zao indray isika dia hiroso amin'ny fanabeazam-boninahitra farany manaraka amin'ny fenitra ara-miaramila sy fanaovam-beloma farany Anidada. Dia mbola manaingam-panazanantsika rehetrarehetra hiara-hitsangana mandritra ny fanaovam-beloma Anidada. Apakah pedagang tingkat kelasy tovovavy mandeha piadanana Anidada ratsy manana feno amin'ny fianakaviana sy nitarika mahaloa. Mangidy tokoa ny ilaingolaingo paraky, mafaitra amin'ny ilaingolaingona verivaritra.
mangidy noho ny mangidy ary mafaitra noho mafaitra ny misaraka manainy fa indrevy isika mianakavy tonga mifanotrona sy mifanome voninahitra an'ity zoky dada zay lelo lalana atsika iroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika ny fahendrena malagasy dia milaza manao hoe ny velona raha isaraka makavana dia omba ampotsimbary fa ny maty kosa dia omba andamamena ka ho balisama hanasitrana ny ferin'ny fianakaviana dia iroso amin'ny famangina ny fianakaviana ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta sorata Reto zay avy anivon'ny fitapatsakana mitondra tenin'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina avana sy tapaka noho ny alahelo ny fahoriana dia tonga izay tsapalahelo anareo mianakavy mitondra ny tenin'ny fampiononana anareo ihany koa. Ianareo no varavaran'ny voana kanefa ny fahoriana dia iaramanana. Ahoana moa tsy be ny rano, be ny alahelo satria olomanga ampirenena ny rala nametraka mamy izy ary mipetraka eo amin'ny fony malagasy manontolo ny kanto izay napetrana. Fantatray fa olona malala anareo, malala fa zao fiainana zao dia fandalovana ihany fotsiny, tombon-dalana ny azy ka isika rehetra zao mbola hoany amin'izany toerana nametrahany tompo azy sy atsika ihany koa. Maiza minona mankasitraka izay to mankatelina indrindra fa ny voninahitra entinareo miatrana sy manome voninahitra ny fianakaviana ary mitondra ny teny fampitrakana dia mampisava ny rahon'ny alahelo. Mankasitraka indrindra mankatelina ary atao any amin'ny filohan'ny repoblika izay entinareo teny etona ihany koa izany fankasitrahana izany. Tombo asina amin'ny asany ianareo kapahitany tony dia hitany vaniny hiadanina ny ambanilanitra mankasitraka anareo ny fianakaviana sy ny tarika maly eo tompoko. araka ny fomba mahazatra antsika malagasy lovaintsika tamin'ny razambentsika mbola tsy natatsika ny maharatsy azy hatramin'izao. Sokotra masina moa dia miteny hoe le raha ory amin'izay ory ary ny fampitondrany sarotra ka mitondra zavatra tovatsy ramby-tanana izay ho soldandy mpanarana ny maty ho fandranomaso ho an'ny velona ho latsa amin'ny ratsy ka ny tsara sy soa fampivelanatsika. Eny tompoko tonononareo solondandy ny atolotrareo izay fianakaviana dia tsy afaka hitanisa ny zavatra rehetra efa nataony fitondram-panjakana nataony filohan'ny repoblika sy ny arifenitra ny rehetrarehetra ary ianareo tanana manatanteraka an'izany. Teo ny fanorahana ny tomobile cordiale tondra ny tompokolahy avy eny Antsirabe tonga aty ary mbola hitondra azy makany am-piangonana sy makany an-tanindrazana. Teo ny fanamorana ny fahatongavan'ny
zanaka ny dada eny amin'ny seranam-piaramanidina. Teo ny fandraisana ny fianakaviana katy izay lafatra tokoa. Ny fanokafana ny toerana itony mba hidiran'ny mpakafy tsy omby alinaliny tamin'ny alina. Izany rehetrarehetra izany tompoko efa vita nareo. Ankehitriny ianareo mbola mitondra ny mari-pitiavana amin'ny teny mamy farakany. Dia mbola arahanareo vola amin'karena ihany koa. Atahoana ny fisaotran'izany. Fa sitraka eran'ny fo fankatalemana eram-panahy natolotry ny fianakaviana sy mitarika maleo ary ny fianakaviam-be alizany rehetrarehetra izany. Dia mirary ny soa, mirary ny tsara. Ampitahoany amin'ny filohan'ny repoblika izany fankatelemana avy amin'izany. Mankasitraka anareo. Iny ary izy mianakavy tianay ny mbola hipetrapetraka miaraka aminareo zao kanefa zarazarainy adina manandraikitra ny zahay isika rehetrarehetra zao izay afaka aminay zao dia fetra miaraka aminareo eto fa izay tsy afaka kosa dia angataka zay tsaiky. Raha zay no anao nareo zao fa izy Andriamanitra izay tompony fiomonana faratampo dia tay anareo mianakavy. Dia sambatra mikitinareo finaritra mendrika. Tompoklasy tompom-bavy ny fiainantsika ty dia mierina satria tsy maharitra mety falalovanjejo nizavereto tany manitsika natomamy taona tsy afiana rabolana toy. Ao ny fahasamakahoa miandro nefa koa fa nofo veriaina no arosotsy asaina dia mipetraka arosotontoloko vovoka ny androana tamiko ny afarana. Raha tazana ny lisy totsy rehefa fanondisy ny aleva dia azo misy voninkazo ny maraina izy kanto tsara sy mamomamo kanto tonga ny fotoana teny varavarakoa. Itony nofontsika itony tsy azo faintsony fa ho vetivety ihany dia hitsy mampotany tozozolo lasantsika tsy manakitokina levina omenimeny potikeny amalalevy koa tsy io ny ranomaso fampiara-miakaso fa ny fiomonana-tsaina io ny fanafantinaina. Zao dia itondra fitenenana ny somy tena mpianakaviana manainga manajana tompoko. Tompoklasy tompokovavy ianareo andreo manakasina noho ny andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ianareo mpakafy any dada. Ianareo tsy mahafoy ny fianakaviana sy mitarika maly eo. Mandray fitenenana eto anao tsy eran'ny sy fanjakanzaradaina fozy fa vonina vokokely fa hiteny tsisy-mboliany saingy vonina voko nataon'ny fianakaviana sy mitarika maly eo anaty vazy dia mba mierinery eto ambony latabatra mandefa ny hangitry ny fisaorana. Koa satria ny tany misy namorona, ny lanitra misy nametraka, ny aina misy mpandahatra, ny aina misy mpampindrana, ny andro misy mpandahatra, ny fahasoavana kosa misy mpanome dia aoka ho an'Andriamanitra irery midera ny lazary ny voninahitra mandrakizay fa izy napomba fahasoavana any dada ka ny zarazarany an'izany maneran-tany.
ho azy rery midera sy lazara-voninahitra mandrakizay dia ny fisaorana ny teny tompo dia ezahana voafitopitona ny fisaorana kosa tsy voafitona ny firaritso tsy voafitona fa ezaka kosa izay mba ho fohy ny teny isaorana ny fitondram-panjakana mahefy hatrany amin'ny filohan'ny repoblika sy ny arifenitra rehetra manodidina azy ny ratsamangaika rehetrarehetra fa voalohany nanolotra amin'izao marim-poninahitra izao ho an'ny havatsika dengany izy ireo mba hikapa ahitany tonony ahitany vanina fa tena miantefana ny fianakaviana ny zavatra nataon'ny fitondram-panjakana sy ny ratsamangaika rehetra tamin'izao raharaha izao eny nandefa korbiary izy mandroso sy miverina mba hitondran'ny razana makany abedafo rehefa avy eo nandeha tsy nisy sampona izany ny lalana midiavina tetan-Antananarivo tsy nisy embatsembana ny vavahady mitony lampahitony ny voany tanadana ka afaka nandroso maimaipoana tato ny pakafy tsy only alinanina dia ny fandraisana ny fianakaviana hatramin'ny sakafo dia ankasitrahana ankatelemana itony lampatony voaravaka soa mamevonahitra ny havatsika mamevonahitra ny fianakaviana sy mitaritra maly eo zany isaorana ankatelemana tokoa ao ny ratsamangaika rehetrarehetra na ministeran'ny serasera sy ireo mpanao gazety rehetra ny OMDA ny sécurité izany rehetrarehetra zany tsy ho ary voatanisa fa raha ho tanysainy zany sasarany oloko arivany andro fa dia samy mitondra ny anjara birikiny nanomezam-boninahitra ny fianakaviana nanomezam-boninahitra any dada ary isaorana ihany koa ny pakafy izay mbola tafaverina eto ny ampahana isika rehetra ireo tokoa dia rarina no tahaka ny lolombosary soa filana petrapetrahana mamitsiro no fitovozana manotorivotra sy dinana dia miverina amin'ny finaritra mivony sa mavamava ny fiadanana fa izany mba ny matimatesany havatsika io mankasitraka tokoa makatelo lavo ny andrarezina rehefa lavo ny andrarezina ny fidoboky ny feony rentany le-lanitra ary izay manakaiky ny fianjerany rokitrotika ny ravina polapolaka ny taho ny tany izay hialan'ny fakany zary babangoana dia hoy ny fianakaviana sy mitaritra maly io andao tsy avela ho babangoana izany tanjany andao volena maitso dia lay maitso ny fanantenana andao asandratra izay mba ny mahafinarezany ty tompolahy izay ankafizitsika ity dia hoy ny fianakaviana sy mitaritra maly eo hoe efa ankasitrahana sahaba ny fanantenana izay niseho teto fa misy ny zaza-pandimby ray mpandimby reny renteso ny hira izay noforonony renteso ampitiavana fa tsy maty idada hoy ny fianakaviana raha mahita an'ireny isika rehetrarehetra ihany koa andao anao tahaka an'io dada io ka ny tany izay mitady babangoana fa milozany misy an'izay loko maitso ny fanantenana izay mbola hitsiry eo ny hazo mamoa vola mamoa voangy dia anao tahaka ny dada isika izy no avy any vakina karatrany anao tahaka ny polo mivakina karatra mitraka velomin'ny lanitra dia mitokoma miondrika velomin'ny tany dia manampina ovy mijery mankany aloha hitsikin'ny hoavy mierika mankany aoriana tsy arahinenina fa arahiny taranaka fito ny fandimby manam-panahy mankasitraka izay tokoa mankatelona ny mpakafiany dada rehetrarehetra izany ny tenin'ny fianakaviana sy mitarika maly eo sodra tokoa nivoaka tamin'ny varavaran-kazo dada iditra amin'ny varavaram-bato ary hamonjy ny varavaran-lanitra ny fandaharam-potoana dia tahaka an'izao ny tranovorona misy ny nofo mangatsika ny dada dia hiainga eto amin'ny palais des sports ary dia hiazo eny amin'ny FJKM katedraly Analakely aorian'izay dia itododo
ho any amin'ny faritra vakinakara betafina tsira be no hametrahana ny nofo mangatsika koa dia manaiky mampiasatra ny fianakaviana zany mba hitondra ny trano vorona misy nofo mangatsika. Andriana velarana be fantatry ny rehetra hoe tata mandriavia tata. Regardez bien. Bon, pousse comme ça. Là-bas. Comme ça. Non. Voilà. Là, la seule de voilà. Il y a autant de fleurs que ça. Ouais. Akhirnya lagi 5 jam makan. Saka, saka sih, ayo sih.